Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Fa voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso na renin'ny sofina no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Vavakatsika tompoko. Ray masino, mangataka aminao zahay amin'ity maraina ity. Hazavao ny fonay tsiraray avy. Fanahy masino, midina ianao fanahy masina, hanambara aminay ny sitrapon'Andriamanitra iray amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, satria lehibe tsy takatry ny sainay ny fahalehibiazanao. Mankasitraka indrindra amin'ny fitiavanao anay Jesosy Kristy Tompo, izay namita ny famonjena sy nanome ny famondrapo. Dia aoka ny tsiraray avy Jesosy, handray ny afatrao amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Amin'ny anaranao Andriamanitra iray sy zanaka ary fanahy masina no anandratana sy hanaovana izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, ary dia manonona ny fiadanana ho an'ny isa-tokantrano so antsika tsiraray avy izay miaino izao vatsim-panahy izao. Ampitiavana mandrakariva no ahafahako miantrano amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny lohateny izay ho mpanjintsika amin'izao vatsim-panahy izao dia manambara hoe aza sakanana ny asan'ny fanahy masina. Aza sakanana ny asan'ny fanahy masina. Vakintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 7:10 andiny 30. Asan'ny apôstôly toko 7:10 andiny 30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Amen. Andro vitsivitsy isika tsiraray avy dia nankalaza ny Pentekosta, izany hoe fotoana nilatsan'ny fanahy masina. Ny tsiraray izay miaino izao vatsim-panahy izao dia samy manana ny valiteniny avy hoe efa nandray ny fanahy masina marina tokoa va ianao izay miaino izao vatsim-panahy izao. Paoly apôstôly eto mampatsiahy antsika amin'ny alalan'izao lohateny izao hoe aza sakanana ny asan'ny fanahy masina. Tamin'ny vanim-potoana ny testamenta taloha dia tsy nanana fahalalana feno an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny zanak'olombelona tamin'izany. Izany hoe tsy mbola nandray an'i Jesosy Kristy ho tompony sy mpanapaka ny fiainany izy ireo. Mpanota isika zanak'olombelona, ary izay nahatonga azy nilaza fa Andriamanitra tsy nijery ny androny tsy fahalalana. Nodian'Andriamanitra tsy nojerena ny ankabeazan'ireo fahotana nataontsika zanak'olombelona. Ankehitriny kosa noho ny fahantongavan'i Jesosy Kristy sy ny fisehoany tamin'ny alalan'ny teniny dia didiny ny olona rehetra hibebaka ka ino an'i Jesosy handray azy ho tompony sy mpamonjy azy. Ny olombelona dia nandova ota hatrany am-piandohana, kanefa mila mianatra ny hiara-iasa mahitsy miaraka amin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanavahana ny toe-panahy voalohany indrindra sy ireo mpanota tahaka anao izay manodidina sy mifanerasera aminao ary manoloana anao.
misy atanatohatra diavina ao anatin'izany rehetra izany. Ny zavatra mahatalanjona sy mahavariana sady fahadisoana lehibe dia ny fahatahoran'ireo milaza fa mpanompon'Andriamanitra ireo olom-bohositra samihafa hanambara ny fahamarinana sy ny fahitsiany ny tenin'Andriamanitra, satria manindrona maranitra izany tenin'Andriamanitra izany toy ny sabatra roa lela, ka dia manembatsembana izay mihaino azy. Eo amin'ny fotoana izay tokony ilazana sy hanambarana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina ny mpanompony. Ohatra, ialao ny firerehana, ialao ny avonavona, ialao ny fomaloto, ialao ny lainga. Dia lazaina sy ambarana fa aoka aloha amin'ny manaraka izany vao lazaina amin'ilay olona tokony hampitana izany havatra izany, satria madikena maso amin'ilay olona izy, na koa tsy maninona izany fa mpamindra foana izy Jesosy, nefa ilay olona tsy mety hibebaka na hiala amin'ny ratsy fanaony. Isika ry kristianina izay milaza fa kristianina marina, isika izay milaza fa mpanompon'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta tokoa, dia tsy maintsy milaza ny vaovao marina, mahitsy, tsy misy amboamboarina araka ny fitarian'ny fanahy masina. Misy koa fahadisoana izay tanterahan'ny mpitoro filazantsara dia ny fangatahan'androny amin'ny fanambarana sy ny filazana ny tokony andraisan'ny olona iray ny fahanam-pahan-keviny amin'ny fahotana izay tanterahany tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mpanota iray dia mila mibebaka, mila miova fo, mila teraka indray, ary mila miova fomba fiaina eo no eo rehefa fantany fa tsy akasitrahan'i Jesosy ny zavatra tanterahany. Tsy azontsika izay mahalala sy mahafantatra fa efa fahotana sy ratsy ny zavatra ataon'ilay olona, ka ilaza aminy isika hoe andao hiary vavaka isika mba Andriamanitra no handresy lahatra azy, nefa efa fantatra izao fa tsy sitrapon'Andriamanitra no ataon'ilay olona, ary ny fanahy masina efa milaza sy mampahafantatra anao izany, dia mbola averinao any amin'Andriamanitra indray ny anjara asa izay asainy tanterahanao. Aza milaza tsony ianao hoe mieritrereta momba izay voalazako izay, fa tonga dia ambarao hoe fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Izany hoe izao dia izao, amin'ny fotoana ilazana ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fotoana ilazana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra no mibebaka avy hatrany ilay olona. Ny olona mpanota dia tsy mila fotoana eritreretana izany, fa mila mibebaka avy hatrany, manda eo ny fahotany ary manapa-kevitra hiala amin'izany fahotany izany dia mbola misy ny fotoana. Ny sekondra iray izay andavany sy hanamafisany fony sy ny sainy mantsy dia mampiseho ny fandavany sy ny tsy fanekeny ho eo ambany ny sitrapon'Andriamanitra raha izanaka ary ny fanahy masina. Andray ohatra isika tahaka ny olona iray izay mitondra fiara 700 kilometatra isan'ora amin'ny lalana autoroute hoy ny fiteny baiko, nefa io lalana io dia tsy azo andehanana mihoatra ny 100 kilometatra isan'ora. Kanefa tsy hitan'ilay mpamily fa efa narahin'ny fiaran'ny mpitandro ny filaminana na ny polisy maro izy avy aty aoriana. Tsarovy koa ry havako fa Jesosy Kristy Tompo dia manara-maso ny toe-pontsika, manara-maso ny toe-pon'ny olona mpanota
mba hahatonga antsika nihitry tena eo ambany tana maheriny, satria voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:9 tapany farany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, indro ankehitriny no andro famonjena. Mirimirimo ho any amin'ny fahaverezana ny olombelona. Ary isika tsiraray avy, raha mitondra fanan'olo iray eo amin'ny tompo mantsy, dia vonona ny ala amin'ny ratsy fanao ny olona iny, ary mibebaka sy mila rikiriko-pahotana mba hiala amin'izany ratsy fanao izany, mba hahatonga ny fifaliana lehibe any an-danitra amin'ny olona iray izay mibebaka, ary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Rehavako malala rehetra amin'ny tompo, mitodika amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny izao fahatsim-panahy izao. Aza sakanana ny fiasan'ny fanahy masina, aza sakanana ny asan'ny fanahy masina, tandremo, fadio, ry kristianina, ry olom-bohositra, zarao amin'ny fahamarinana, zarao ny marina, torio ny tenin'Andriamanitra tsy mifangaroaro, araka izay voalaza izay voasoratra amin'ny soratra masina. Fadio ny manambara fa Andriamanitra dia manana fandarana tsara ny olona fa tsy loza, nefa tsy lazaintsika sy tsy torintsika. Ny tapany faharoa dia ny fibebahana sy ny fandavana ny asa maty rehetra vokatra ny fahotana izay tanterahany izany olona izany. Andriamanitra tokoa dia manana hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Eny izy no mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino, fa kosa mpanota tapa-kevitra sy hibebaka ary hiala amin'ny ratsy fanao no tadiavina. Ny fibebahana raha ambara amin'ny fomba hafa dia lalana manan-danja lehibe tokoa azahoana mandray famonjena. Sarobidy dia sarobidy ny famonjena izay atolotry Jesosy Kristy Tompo. Ary izany dia voalaza sy voasoratra hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Vavaka isika. Manoloana ny vatsim-panahy izay omenao anay, ry Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta aho, dia menatra sy mangay azy ahy satria manakana tokoa ny fiasan'ny fanahin'ny masinao. Ary efa mampafantatra anay ny zava-miafy ny teninao ny fanahy masina, fa izahay no tsy manambara ny fahamarinana izany teninao izany sy ny sitraponao, fa mbola ampifangarongaroa ny olona sy ny mpitory izay mampetipety sy mampaladilady ny miaino azy izany teninao izany. Androany ianao Jesosy dia miteny aminay tsiraray avy ny hitoriana ny filazantsara tsy misy kilema amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, mba hahatonga ny tsiraray avy hibebaka satria efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ampianaro izay tsiraray avy ara, tsy handany ny segondranay amin'ny fandavana anao, amin'ny fanamafisana ny fonay sy ny sainay, fa kosa hanaiky ny teninao ary ahatsiaro fa ny mitsinjery ny andron'ny fahalalana ianao, fa izao ankehitriny izao kosa dia mandidy ny tsiraray avy hibebaka. Dia ny fanahin'ny fibebahana ny hiasa mahery ao anatin'ny fon'ny tsiraray avy izay miaino izao vatsim-panahy izao. Mankasitraka ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ny tera sy ny laza kosa dia anao ilay tomponay aneo ampitso ary mandrakizay, ny fanahin'ny fibebahana hitoetra mandrakariva ao anatin'izay mangetahetanao. Alleluia. Amen.